avec Yacine. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, si parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Meterna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Maro lafo ny fanavaozana sy ny fitantanana ny harena kibonitany eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ho minisitra tompon'andraikitra ary isan'ny fanamby apitraka ny hanafoanana ny gaboraraka anatin'izay. Tokony hivoaka orian'ny fokoanan-doha-pirenena ny datim-pifidiana natao eto amin'ny firenena. Dinihana anatin'izay ihany koa no avin'ireo andrim-panjakana sy rafitra mahabe resaka hono teo anivony KMF Konoe. Mbola miaina anaty fahantrana ny Antsasamanila malagasy amin'izao fotoana izao. Antony nametrahana ny RSU fitaovana stratejika ho an'ny fanjakana malagasy, hanatsarana ny fitantanana ara-tsosialy sy ara-panjakana. Trano anjo manodidina ny folo no makilany afo tetsy amin'ny mpanao rafiam-pasika alina tokony tamin'ny sivora sasany. Tsy mbola fantatra ny antony sy ny andohan'ny firehetana hatreto. Anovelany manantena ny fanampiany Chine amin'ny fanokafana ny détroit d'Ormuz ny filoha Amerikanina. Na izany aza tsy mbola nilaza mazava ny hanampy any États-Unis Chine manoloana ny ady en Moyen-Orient. Ny antsiprian'izay. Akafaliana trano tomboky lasy tombovavy no itsy indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalamba avao manasa no avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity alina ity. Maro lafo ny fanavaozana ny fitantanana ny harena kibonitany eto amintsika amin'izao fotoana izao hono minisitra tompon'andraikitra. Tsisy intsony ny gaboraraka eo amin'ny fanomezana fahazon-dalana hitrandraka ny harena kibonitany manomboka izao. Ambonin'izay hiakatra ihany koa ny tedi-bola amin'ny ministera tompon'andraikitra amin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny tedi-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024 ka bain loa. Raha toa ka tsy nisy afa-tsy ny manodidina ny ohatra faingro isan-jato ihany ny vola natokany fanjakana ho amin'ny fitantanana sy ny fandrindrana ny tontolo ny harena kibonitany hatrizay hiakatra izany amin'ny teti-bola mpanjakana na simpanitsina 2024 hoy ny ministra. Misy tokony ezaka vita tao anatin'ny fotoana foana ary ny fandraisan-lahatra tao anatin'ny gouvernement ny fandraisan-lahatra ihany koa ny fandraisan-lahatra ary mbola ny fandraisan-lahatra miaraka amin'ireo solotenan'ny vahoaka ny solobava-bahoaka moa zany mahakasika ny hoe ahoana ny mba atakarana kely an'io budgetintsika io fa somary mampalahelo dia eto moa ny tenanay dia maniry raha maniry raha olanina eny amin'ny antenimieram-pirenena ny budget dia misy fanampiny izy io. Raha ny document hitanay dia misy fiakarany ny budget ny ministère mine ao anatin'izay zavatra izay. Miroso amin'ny fanavaozana ny fitantanana ny harena kibonitany sy ireo loharanonkarena stratejika misy eto amintsika ny fanjakana amin'izao fotoana hoy ny ministra tompon'andraikitra. Laharam-pamehana amin'izany ny fametrahana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana sy ny fanadadiana lalina momba ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana sy ny ara-tsosialy. Tsy ambanin'izany ihany koa ny fiandriana amin'ny pirenena tanjona ny avoavaha ireo olana ao anatin'ity sehatra ity ka ahatonga azy ho hery lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dingana voalohany amin'izany ny fanadadiana mialoha ny anomezana ny fahazon-dalana hitrandraka. Dia raha vao tsy fantatra mialoha zany fa ny zavatra otrikareina alohanantsika dia hipetraka foana izay ahiahy zay. Tena mety misy satria mety tsy misoratra ao anatin'ny permis ilay izy dia izay misoratra ao ihany no déclaré ohatra. Ka mifahafantarana an'izay ambanindahy ny zavatra misy ao ambanin'ny tany zay dia
mampihena ny riskena mety hoe corruption ao anatin'ny fitantanana ny fanomezana permis dia acte de souveraineté ary Madagasikara vonina hiaro an'izay ataontsika hoe tombon-dany izay mety ananan'izay fa saingy kosa misokatra amin'ny rehetrarehetra. Ankoatr'izay, raha ny fampahafantarana nataony ministerany harenan-kibony tany hanomboka amin'ny alakamisy 20 Mey 2024 ny fandraisana ny fangatahana vaovao momba ny autorisation exclusive de réservation des périmètres na ny ARP. Nisy ny fandaminana teo amin'ny ministera sy ny bureau ny kadasitry ny harenan-kibony tany eto Madagasikara na ny BCMM ka nirisona amin'izao fanapahan-kevitra izao. Hisy arak'izany ny fampahafantarana sy ny tantsoroka hatao amin'ireo bureau amparitra na iraisam-paritra ny ministera ny harenan-kibony tany sy ny BCMM manirana nosy manomboka amin'ny alatsinainy 20 Mey 2024 avy zao mahakasika izany. Izay ny fanavozana ao anatin'ny sehatry ny harenan-kibony tany amin'izao fotoana izao fa tokony voaka orian'ny fikoanan-doha-pirenena ny datim-pifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena. Dinihana anatin'izay ihany koa ny fandravana sy ny fanovan'ireo andrim-panjakana sy rafitra mijoro izay mahabe resaka hatramin'izao. Hoy teo anivony KMF Konoe fanabeazana olom-pirenena ity faran'izay ijoro anara-maso ny dingana rehetra ao anatin'izay fikoanan-doha-pirenena izay raha ny farazavana. Daniela Minorso. Tokony ainga ao anatin'ny fikoanan-doha-pirenena izay naimitra ny 3 Jona ho avy izao avokoa ny fandinihana ny famoahana ireo datim-pifidianana sy ny fandravana ireo andrim-panjakana sy rafitra mbola mijoro ankehitriny araka ny fitakiana teny an-kianja. Hoy ny teo anivo ny KMF Konoe fanabeazana olom-pirenena. Fikoanan-doha-pirenena izay tokony ainga avy ny fotony izany hoe avy eny anivo ny fokontany ka mandrafitra ireo hevitra tapaka no ataony ireny ankilafikery maro samihafa izay nanatanteraka fikoanan-doha maro samihafa ireny. Atolotra ny fokontany amin'ny farany izany raha ny fanazavana. Ny KMF Konoe izay nanamafy fa hijoro anara-maso akaiky ny fizotry ny fikoanan-doha-pirenena. Izay ato amin'ny fikambanana KMF Konoe fanabeazana olom-pirenena dia nangataka ministera fa hanao fanaraha-maso ny processus rehetra. Anara-maso zay hoe ilay tena olo ao anivon'ny fokontany tokoa ve le mikaondoha, tena fikaonan-doha ve le nataotao sa fanohanan-kevitra, satria ny ministera manomana ihany koa misy olona anao fanamorana eny anivony, zany hoe olona ny recruteny de formeny anao fanamorana nylay fanakalozan-kevitra eny anivony fokontany. Zay ametrahana ihany sao de ilay natao hanamora indray no isitona ny hevitra makany amin'izay rotany azy. Aiahiny atsika fa zay tonga anay hoe anara-maso zay ary hampiatso anareo foana zay rehefa misy zavatra hitanay hoe ohatrany tsy andeha zay satria aza dino ity processus tsika ty no mety ampilamina na vomaika anakorotana atsika eto. Satria raha vo ity zany misy kajikajy eny anivonivo eny ka misy mbola hipetraka ndray fa ny ahiahy hoe so de efa misy lalam-pandrena mipetrapetraka quelque part any. So de fa iny karaha zay no hipetraka de vao maika atsika zany hitorona rond eto. Ankilany tokony hojenena akaiky ao anatin'ny fikoanan-doha-pirenena ihany koa ny mahakasika ny rafitra mpikarakara ny fifidianana izay naberesaka teto anivon'ny firenena no ireo osoka sy tsy fanaran-dalàna maro samihafa teto amin'ny firenena nandritra ireny fifidianana ny fandimby teo aloha ireny. Ka hoy izy nareo hoe hadio ve sa tsy hadio ny senia de hoy zay hoe zay aloha de manara-maso azy. Izy moa vo nanao fianianana de anomboka ny asa zay ataony zao de anao nilay refonte. Dia zay koa manasa anareo mba hanara-maso an'io refonte io ary manasa ny olom-pirenena mba hanara-maso sy handray anjara amin'ny refonte io. Ny refonte nataontsika farany angeka efa nresana tato amin'ny ty trano ty rehefa nanao résultat nge ny refonte farany ka teo amin'ny 7 millions teo fa rehefa avy eo niverina tena amin'ny fokotany le liste 7 millions de nampanarana liste ndraiky zany hoe nikitihina ndray zany le liste fifidianana teo aloha dia lafa niverina avy any amin'ny fokotany iny izy de lasa 13 millions. Zany hoe karaha aminay zany misy fifamitahana ihany tao anatiny ary rehefa nisotomana lakilosy tato anatin'ny ty trano ty zany fa ny mpanao politika moa tsy taitra tamin'ny fotoan'androny ny ankolafy hafa tsy nitaitra fa rehefa iny nidona ny élection tsy lany izy vao taitra le liste mity tsy mamely. Zany foana moa antsika mitady an'le hoe le vehivavy nomena ho ahy eny natonga nihinana an'le voankazo voarary fa tsika tsy misy mandray responsabilité hoe raha vo niantso nge Konoe ka misy zavatra nge zany ka tokony hojereny. Ankoatra izay, tokony atao mazava ihany koa ny serasera voizina ao anatin'ny fikoanan-doha-pirenena ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay miomana amin'ny fifanankalozan-kevitra sy ny sisa ho hiatrany teo anivon'ny KMF Konoe.
andrasana araka izany ity fikoanan'om-pirenena ity sy izay vokatsoa hoentiny ho an'ny firenena. Isan'ny sehatra mbola mampitaraina ny maro ny eo anivon'ny fitsarana na eo azy ireo endrika fanavaozana samihafa nentina hoy ny teo anivon'ny cercle de réflexion des élites. Tokony ho aparitaka manerana nosy ny fanavaozana fa tsy eto Antananarivo ihany ary tokony ho sany mpitondra anasazy ireo rehetra mandoto endrika ny fitsarana na ireo ao anatiny izany na ny ety ivelany ihany koa. Antoko ny fitoniana ny fiverenany fatokisan'ny vahoaka ireo rafi-pitsarana samihafa ka tokony hisy vokatra azo tsapahitanana izany tsy andrasana fokonandoha. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Satria dia tena pesaka le olom-pirenena izay ataontsika hoe menomenona amin'ny fitavozavozana sy ny fitarazoan'ny raha-pitsarana zany any amin'ny faritra izay le fitakiana ao anatin'ny drafitra izay orosiny eo anivon'ny cercle de réflexion des élites le hoe justice juste, équitable, accessible pour tous avec application stricte de la loi, zany hoe na izy fa zay foana zany tena tsy maintsy apetraka aloha araka ny rariny sy ny hitsiny de tokony zany tsy hisy mihitsy zany ataontsika hoe fampidirana ny raharaha politika sanadiny vavalabindela koa resaka fokona fiaviana kanefa ny fanadiovana ihany koa zany dia tokony aroso ho hitan'ny vahoaka hoe efa misy ny fanadiovana sy fandrosoana any amin'izay ataontsika hoe lafin'ny fandehanan'ny fitsarana fisosany araka ny rariny sy ny hitsiny izay resahana teo izay. Mbola miaina anaty fahantrana ny atsasa-manila amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao izay antony nametrahana ny RSU izay fitaovana stratejika ho an'ny fanjakana malagasy hanatsarana ny fitantanana na izany ara-tsosialy sy ny ara-panjakana ihany koa. Hetsika izay natao ho fanamariana ny ray volan'ny fiahiana ara-tsosialy izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity andro anty Entsora Soarimalala. Ho fanampiana ireo tokantrano mila tohana ara-tsosialy napetraka ny RSU na ny registre social unique mba ho voarakitra ao anatin'ny fitaovana stratégique io avokoa ny tokantrano malagasy rehetra sy ny fivoaram-piainany. Tokantrano miisa 5,4 sy 7 hetsy sy 7 tapitrisa manerana ny nosy no atao firaketana anaty tahirikevitra raha ny fanazavana. Tanjo ny fanjakana malagasy ny andrindrana ireo tetika sam-panjakana rehetra amin'ny fiahiana ara-tsosialy ho fisorohana ny tompo sy ny ala raha ny fanamafisana hatrany. Ity hetsika ity izay ao anatin'ny fankalazana ny ray vola ny fiahiana ara-tsakafo sy ny fianakaviana izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny ity androany ity ary ho ankalazaina manerana ny nosy. Ny tanjon'ny RSU sy ny guichet sociaux dia ampahomba ny fanampiana ara-tsosialy isorohana ny tsy fitoviana ny fanampiana anamafisana ny mangarahara ary anakaiky kokoa ny vahoaka mitolotra omben'ny fanjakana. Eo amin'ny fiarovana ara-tsosialy dia ampiasaina ny RSU amin'ny famantarana ireo mendrika azo fanampiana, fandrindrana ny fanampiana ara-bola sy ara-tsakafo, fintantanana vonjy-taitra ary fanaraha-maso ireo tetikasa sosialy. Hovoizina ao anatin'ny ray vola ny fankalazana ny fiahiana ara-tsosialy, ny fampianarana ireo tokantrano marefo makany amin'ny fampananana asa. Tafiditra ao anatin'izany ny fampianarana asa-tanana, fambolena sy fiompiana, fampianarana ny fitantanana sy ny fanabeazanaizana araka ny toromarika hatrany. Ny atsasa-manila ny malagasy izay mbola miaina anaty fahantrana avokoa raha ny fanazavana. Ny tanjona imbonana dia mba ampiarina azy ireo tanteraka afikatena rahatr'izay. Iara-malala nefany raha tontolo ambanivohitra tena mizaka fahasahiranana sy tsy fahampiana ara-velomana. Ny fiahiana ara-tsosialy moa dia fanalefahana ny maharary ny tarabelona amin'ny fiainana andavanandro no sady fanehoana firaisankina sy fandalana ny fihavanana ka iara-mietana ho fanohanana ireo izay toto fahasaranana antsika. Efa nisy ny fitetezana ny Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ka rofaingo 9 tapitrisa no efa voarakitra hatramin'izao ary ho faranana amin'ity taona ity izany hoy ny tompon'andraikitra. Ireo faritra rovana sisa no mitahiry ny zavaboary sy ala eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy teo anivon'ny MNP. Fanamby lehibe araka izany ny fampitomboana ny isan'ireo faritra rovana ahafahana miaro velara-tany rakotra ala eto amintsika Tojondrina tahiry no mitatitra ny Antsiprianjay. Ireo faritra rovana sisa no misy ala eto Madagasikara
hoy ny Madagascar National Park. Raha tsy misy ireo faritra arovana ireo, tsisy ala intsony eto Madagasikara. Miankina amin'ny fahasalaman'ireo valan-javaboary sy ireo faritra arovana ny fahatongavan'ny mpizahatany eto Madagasikara hoy ny fanazavana. Raha miapotika ireo, tsy hasarika mpizahatany intsony Madagasikara. Tsisy ihany koa ny vola hiditra hikarakarana ireo valan-javaboary. Izy fiantraikany amin'ny toe-karena ihany koa izany. Ho mafisina ny hiarovana ireo faritra arovana ireo hoy ny fanazavan'ny Tale Jeneraly nandritra ny fifampidiniana niarahana tamin'ny mpanao gazety androany. Teo ihany koa ny atao hoe filazahana ny vaovao momba ny vidim-pidirana anatin'ireny valan-javaboary da tamin'ny Madagascar National Park sareny izay tena niteraka tokoa fantaniana maromaro tamin'ireo mpanao gazety satria dia efa 10 taona lasa no niakatra farany ny vidim-pidirana teto Madagascar National Park ary ataontsika hoe ny asa fiarovana anatin'ireny valan-javaboary reny dia tena mila tokoa moyen na araboly io na arak'olona io na ara-pitaovana koa io dia ao anatin'izany zany ny antony nampiakarana ny vidim-pidirana anatin'ny valan-javaboary. Raha tsy nisy tokoa moa zany Madagascar National Park dia mety ahoana ny eo amin'ny valan-javaboary sy ireo mpitantana amin'ny valan-javaboary rehetra miaraka Madagascar National Park raha tsy nisy moa zany izahay dia nanahoana satria fantatritsika fa ny manodidina ny valan-javaboary rehetra dia efa atao hoe efa ritra ny ala araka ny fitenenana ary betsaka koa ny fahasimbana fa ireo zany no ananantsika sisa dia andaontsika ikolokolo ariaro an'ireo valan-javaboarytsika ireo. Noho ireo antony ireo no nahatonga ny MNP nanokana ny ampaham-betsaka amin'ny vola mivoaka amin'ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ireo valan-javaboary tantanany. Fantatra fa ny 520 fandaniana miompana ny fiarovana ireo valan-javaboary avokoa. Valan-javaboary 5 nefa treto no tena mampidi-bola betsaka ahafahana miaro ireo valan-javaboary misy 720 arovan'ny MNP izay mivelatra amina velaran-tany 3.3 tapitrisa hektara. Fanamby miandry ny Madagascar National Parks ny fampitombona ny faritra arovana, ny mpiara-miombonantoka ary ny firosona makany amin'ny digitalisation. Jaivina feno 530 taona niasana ny MNP tamin'ny fiarovana ny karazan-java-mananaina sy ireo mponina eny fotony ary isy ihany koa ny fankalazana manetriketrika hanamariana izany. Lafomba vao hafa no tontosaina tamin'ity androan'ity teny amin'ny rovana Ambohidratrimo famerena kasina sy ny fangatahan-tsodrano amin'ny fanarenana ireo foto-drafitrasa maisy vao tafady eny an-toerana. Nisy araka izany fanatanterahana ireo fomba mampanao samihafa ao anatin'izay famerena kasina izay nahitany ireo taranaka sy mpandala ny fomba malagasy ireo ampanjaka avy amina faritra samihafa eto Madagasikara ary teo ambany fiahino ireo olom-panjakana voakasika anatin'izay ihany koa aorian'izay anomboka ny asa ary tsy ny foto-drafitrasa ihany no averina fa ny asa ny toerana ihany koa raha ny fanazavana azo teny an-toerana androany. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary. Cosmos ouvre son 9e magasin à Tana. Grande ouverture de Cosmos Andar dans l'enceinte de Discodin. Du 21 au 23 mai, promo spéciale ouverture de Cosmos Andar avec des remises allant jusqu'à 70% sur certains produits. Oui, des remises allant jusqu'à 70% sur certains produits. Uniquement chez Cosmos Andar dans l'enceinte de Discodin. Stock très limité. Premier venu, premier servi. Cosmos, votre partenaire de confiance. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Jumina, ni goûte naturel, c'est pirate, c'est réel. Parfait orange, fraise et coco, sim parfait marisa caraza. Jumina, a gagner roche, alle tenga toche. Mina metamna.
réussite, il y a une maman. Vous aussi, partagez le fruit de votre réussite en faisant plaisir à votre mère. Choisissez le meilleur des cadeaux pour elle chez Cosmos. Chez Cosmos, on s'occupe de vous, on s'occupe de tout. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refizety. Mekaisar pasianalasy ve? Hello up, mety amin'ny toa tolotra miavaka ny 400 sy 500 mahery ihany, 500 méga naharitra 80 minitra 500 ariary fotsiny, afaka vidiana foana rehefa lany. Hello up 500 méga 500 ariary monja, tsotra kely tiandreo haingana ny dièse 322 étoile 61 dièse na midira ao amin'ny super app. Yes, c'est moi. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Nanao fanambarana androany ireo mpiasa seho anivon'ny orinasa mpanohangom-bokatra an-dranomasiny iray ao Toliara. Manoloana ireo tsaosy savorivory miparitaka momba ny toedrarà misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Miantso ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny izy ireo hidiny fotony sy haino ny feon'ny mpiasa. Isorohana ny fanapahan-kevitra mety hiteraka fiantraikany ara-tsosialy sy ara-toekarena amina fianakaviana maro. Bono Melize Koltoliara. Manoloana ny vaovao sy ny tsaho samihafa mihely mahakasika ny disadisa eo amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Blue Ocean dia nanapa-kevitra ny aneo ampahibemaso maso ny fijoroany ireo mpiasa androany. Nambaran'izy ireo fa mbola mitohy ara-dalàna ny asa sy ny fampandehanan-draharaha ao amin'ny orinasa na eo aza ny savorivory misy amin'izao fotoana izao. No marian'izy ireo ihany koa fa ilaina ny fisiany vahaolana maharitra sy milamina avy amin'ny manam-pahefana isan-tokony mba hiantona ny fitohizany asa sy ny fitoniana sosialy. Ny hany hetahetanay dia ny hitohizany asa ampitoniana sy tsy hisiany fanapahan-kevitra mety hanimba ny fiainany mpiasa sy ny ankohonanay. Noho izany dia manao antso ampanajana amin'ny fanjakana sy ireo tompon'andraikitra rehetra izahay mba hijery akaiky ny lafiny sosialy sy ny fiakitsaika ny fanapahan-kevitra mety ho raisina. Mangataka izahay mba tsy hihaino feo tokana fa handinika ny zavamisy eny ifotony sy ny any mpiasa maro mety ho tsatsany voka-dratsy raha sanatria misy ny fikatroana na fanakatonana. Tsy mitady fifandirana izahay, tsy manohana ny samy ankolafy ihany koa fa maniry vahaolana milamina sy fifampiresahana mba hiarovana ny asa sy ny fitoniana. Orinasa iray mamelona fianakaviana maro eto Toliara ny Blue Ocean ho hiatrany ireo mpiasa ka meloin'izy ireo ezaka na tetika rehetra mety hitarika fanakorotanana sy fampikatsonana ny asa satria mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ireo mpiasa sy ny toe-karenan'ny faritra. Efa embolana mahery zao no mikatona ny Brown Commune Mantaly mikatso ny fitantanana tsy misy ny vahaolana ary mitombo hatrany tsy fahafalian'ny mponina mitaky ny fametrahana PDS na filohana délégationna manokana araka izany ireo vahoaka ao anatin'ny fotoana aingana no angatahan'izy ireo izay andoarantsika ny Antsiprian. Ao Mantaly efa enim-bolana mahery no tsy niasa ny Brown Commune. Miteraka olana lehibe izany ho an'ny mponina
amin'ny fikarakaragna taratasy sy raharam-panjakana isan-karazana. Nanambara-pahabemasy ireo solon-tegna mivahoaka fa mitaky fametrahana ny PDS izy ireo. Io no vahaolagna maiky amin'ny fitantanana. Araka ny fagnazavagna, efa natolotro mivantagna amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Premier Ministre ary ny Ministre ny aditany ny fangatagna satria tsy nahitagna vahaolagna avy amin'ny tompon'andraikitra eto ifotony io raharaha ity. Tsisy olo voaraha le olo mamotiky izy. Potiky ny commune, potiky ordinateur jiaby lasa, vody bokinay jiaby. Donc folofolo ny pody aminany, jusqu'à ny anty commune Mantalia raha volaniko eto, jusqu'à ny anty tsisy raha miboaka, tsisy raha voa, mampalahelo président miangavy anao mbazavana ro malaky. Ireo magnano mahita solution io, tsy solution hitandreo monsieur le président. Fa solution tsara hita atsangana PDS. Mariny zay maefa olo mbo vity satra nanaovagna azy. Olo fa namaky tragno, nangalatra vodiboky, namakimaky vitra. Tsisy raha voa izy na araiky monsieur le président. Tsisy raha voa. Nampisavorovoro ny vahoaka ihany koa ny fanokafagna bureau vaovao agny Ampasimaty. Toeragna lavitry ary tsy tafidriky tanteraka ao agnatin'ny farididian'ny commune ny Mantalia. Hoy ny poniny, vao maika mampitombo ny fasahiragnana izany. Raha mbola tsy misy ny vahaolagna mazava, fa indrindrandrindra ny fagnametrahana ny PDS dia vognina idigna andalabe ny vahoaka ao Mantalia. Mantalia dia miandry ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondrampanjakana Foibe mba isoroagna amin'ny omety fikorontana ara-sosialy egny ifotony. Manamba indray sampana fampilalambavao amin'ny ality dia tsisa fa Dr Fezini Sérafine Vernon filohampan'olona ny association Maheva miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampilalambavao nyresaka journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle ny fafito ambin'ny folo ny volana Mai ho avy zao no resantsika docteur. Miavaka aloha hevitra ny savidiny sampandraraha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS ao anatin'izay manahoana ny fahitanao an'izay. Miarahaba aniva, miarahaba anareo rehetra mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV dia misaotra mankasitraka anareo nandray ny association Maheva eto amin'ity plateau ty androany. Araka ny fantaninao teo hoe niavaka ny lohahevitra, niavaka tokoa ary efa mamofopofona manimanitra fandresena le lohahevitra monsieur Iva satria hoe manentana antsika zany ny OMS hoe mba hifehy ny hypertension artérielle moa zany dia efa apetraky ny OMS zany hoe mpamono olona misoko mangina ka ozy izy hoe mba hifehy anio mpamono olona misoko mangina io fa indrindrandrindra ny tena ilazako hoe fandresena mamofona fandresena dia filazany hoe resehonareo ozy io aretina io. Misy ny ataontsika hoe ray volana napetraka anamafisana ny ady ao anatin'izay manahoana ny fandraisana anjara ny association Maheva izay isan'ny fikambanana misehatra ao anatin'izay fahasalamam-bahoaka izay. Ka hanoro anareo zay te handresy ny fiakaran-tosodra zay zany izahay nareo zay te hifehy azy mba tsy hanimba ny vatanareo, hanoro anareo ny fomba atao, ny fomba mahomby. Mety misy mampiasa fomba mety tsy mahomby angamba fa le fomba mahomby no andeha atoro anareo zany mandritra ny ray volana io manomboka ny alatsinainy fahavalo-ambin'ny folo ny volana Mai ny hetsika satria moa ny fafito ambin'ny folo lahady fa ny telo andro voalohany latsinainy talata alarobia dia natokanay andraisana ny anaran'ireo izay ho avy manonona ny fotoana ahafahana izy satria mila alamina sao dia maro loatra dia tsy omby an'le salle andraisana. Inona no mety hoe fomba tsy mahomby matetika be mpanao mety hoe isany mampidoza ao anatiny ty resaka tension ty no mahomby aloha zany andrasantsika iantso ny olona seserasera amin'ny association Maheva fa lay fomba tsy mety mba ahafahana misoroka an'ilay tositra miaka midina ao anatin'izay Dr Fezini. Enao Iva, ya
fa haiko mamaly an'izany fantaninao zany ny ahafantarana hoe mahomby na tsy mahomby ilay tetika nampiasain'izay mpitsabo ny fiakaran-tosodra dia ny vokatra azo rehefa aveo raha mahomby ny fomba nentin'ny nanao an'iny a dia voafehiny iny tsy miakatra ntsony a le tosodra fa anatin'le fourchette normale zany hoe entre 110 par 60 mm de mercure à 140 tsy mahatratra 140 par 90 zany izy fa eo anelanelana eo zany hoe mahazo an'le tena tsara le 12-7 eo zany zay aloha voalohany dia voatazona foana io na mihinam-panafody izy na tsy mihinam-panafody aloha eo ny ray dia satria eo zany hoe anatin'izay fourchette zay izy no tsy manimba an'le organe noble antsika reo ianareo izay voakasiky ity aretin-doza ty no sisa zany andrasana hoe vonona venareo afoy fotoana indrindrandrindra satria le fotoana foana tsy satria rehefa hetsika ohatr'izao inge ny fampianarana zany tsy andoavam-bola toerana ratsy ny fanentanana farany ho amin'ity hetsika ity docteur sy ny laharana ampatsahivitsika ao amin'ny siège ny association Maheva ao Nalamahitsy ihany moa zay no manao ny hetsika izay ataonay dia 20 mètres afaratra andrefany station totale Nalamahitsy io toerana io misy soratra ngeza be Maheva zay izy trano amoron-dalana mavomavo étage anankiray. Akasitrahany docteur Fezini Sérafine Fernand filoha-mpanorona ny association Maheva ndresaka momba ny zaray volana entina miady ny resaka fiakarany tosodra eto amintsika izay fa trano azo manodidina ny 10 no maiky ilany afo tetsy amin'ny mpanao raha fiampasika alina tokony tamin'ny 7 ora sasany tsy mbola fantatra mazava ny antony sy ny andohan'ny firetana treto ary efa misokatra ny fanadihadiana mahakasika ny loza hony tompon'andraikitra tamin'ity androan'ity Daniela Minorso. Omaly tokony ho tamin'ny 7 ora sasany alina trano azo manodidina ny 10 izay ahitana tokantrano manodidina ny 7 taona no nahitana firehetana tetsy amin'ny mpanao-rafia ambadiky ny Michel Mpasika. Tsy nisy niangana saika mahita ao avokoa ny ankamaroany ny entany isa tokantrano isan'izany ny antota taratasy ny fitaovan'ny mpianatra ankoatra ny akanjo tena kototra hoy ireto riny mpianakaviana ireto. Tsy haiko hoe inona fa zay efa taitra dia efa tsy hitanay intsony hoe inona le izy monataka fanampiana avy any ambony trano zay na mifanarenana ny trano na fitaovan'ny mpianatra na ny rehetrarehetra mihitsy zany tsy malala tanana afaka manao fanampiana zay zao 20 taona miperaka tetỳ tsisy ninina avitra tao afa-tsy rehefa tavaboaka velona fotsiny tsy nisy naratra re dia zay sisa ny avitra tao nefa 20 taona zay ny tety fitaovan'ny mpianatra sy ny rehetrarehetra. Tsy nahita tsotra hoe fa lela lafo be dia miarina zay tonga dia lasa tena taitra tonga dia taitra dia mitsangana dia lasa fa maina entana rehetrarehetra za ohatra mbola tsy miditra lofo zay ataoko fa tena mbola taitra tena foko mipalaterina niara-ny sala tamin'ny famonoana afo ireo mponina teny an-toerana niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny Bemasoandro teo am-piandrasana ny fahatongavany mpamonjy voina teny an-toerana. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony sy ny andohan'ny afo. Voasoroka ny fitaran'ny afo tamin'ireo trano teny amin'ny manodidina. Isan'izany toerana misy ny klinika iraika tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy. Tsy nisy nahina ihany koa ireo narary teny anivony ity klinika ity raha ny antso natao tamin'ireo tompon'andraikitry ny komuna. Entanina omailo sy tandrina trano isan-tokantrano isorohana ny trangana firehetana tahaka ireny. Natampoka tsy mampandre aza ny loza raha ny fanentanana. Lafomba hafa ho tanterahana ny 9 sy 17 ny volana Maison Madad Ogsho andian'ny 10 sy ny hetsika fampirantiana sy fifananana alika eto Madagasikara andian'ny 2 hetsika atao ampisehoana ireo karazana alika samihafa ny fanofanana alika ary ny fifaninanana momba ny hatsarana sy ny fahaiza-manao ny alika ihany koa mpitsara matianina avy any ivelany no hitsara ny fifaninanana ka azoana sertifika iraisam-pirenena zany teo anivony ASIM na ny Association des Cynophiles de Madagascar. Andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay.
rehefa majuge izy manaraka an'le fenitran'le standard dia mahazo taratasy initial mahazo an'le tafiditra anatin'ny livre annexe ny livre des origines de Madagascar zany izy première génération fa rehefa any amin'ny 4e génération any izy no miteraka izy any 4 génération dia chien de race mitovy amin'ny foana no ampiarahana aminy dia ny asima no mahita an'izay zavatra iray dia confirmé amin'izay izy tafiditra ao anatin'le livre des origines définitif ary io concours io dia misokatra ho internationalement zany hoe na alika avy any ivelany ara tianana te hifaninana amintsika eto zany dia mahazo an'le raha maresy izy dia mahazo an'le atao hoe kasiba ny règlement international dia milaza fa rehefa manana kasiba roa maresy amina kasiba anankiroa zay vao tonga dia afaka miparticiper amin'ny championnat du monde championnat du monde zany hoe raha ohatra zany ka misy raha eto amin'ny faritra ny océan Indien zao dia la réunion sy Madagascar reny no afaka manao concours na hoe international matafavoaka zany hoe kasiba zany. Tonga tao anaty fotoana ny fifamizarana andreo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray isika ndao ary. Ireto indray arataka ny mahazatra ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity. Ministerany Jony sy ny toe-karena manga. Totosan'ny maraina toy ny fifamindram-piahifana teo amin'ny Berija Ravelmanantsoa, sekretera jeneraly vaovao voatendry teo anivo ny filakevitry minisitra sy ny AG teo aloha, eo anivo ny ministerany Jony sy ny toe-karena manga. Mialohan'izay anefa, tsy nanaiky io fifamindram-pitantanana io anefa ireo mpiasa ka nofatsian'izy ireo ny birao ny sekretera jeneraly. Zay ivina, fa tsy nankasitra ny Saint-Pijony fanendrena ny Berija Ravelmanantsoa sekretera jeneraly ny ministerany Jony sy ny toe-karena manga, ary efa nisy ny fanambarana nataon'izy ireo mikasika izany ny herinandro lasa teo. Mora feno Ambatsofo sy Orombe, trano miisa 220 no lasibatry ny afo tao mora feno, fokontany Ambatsofo commune Andiolava, faritra Orombe ny 20 Mey lasa teo, tokony ho tamin'ny 20 Ratoandro teo. Kila tamin'izany ny fanaka rehetra, ny vary sy katsaka, ny vokatra fa mantonona ny lelavola tapitrisany maro. Raha ny fitantaran'ireo ny arambona, valifatina ton'olona misa 8 lahy nitondra fitaovam-piadiana ny 5 tamin'ireo, no ny disadisa mpiara-monina no namay ireo trano ireo. Efa tany an-toerana ny mpitandro filaminana ka andrasana ny toy ny fanadihadiana ataon'izy ireo. Miantso vonjy araka izany ireo trabona. Fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Allemagne kosa indray. Noraisy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ny masovony Repoblika Federaly ny Allemagne eto Madagasikara, androany zoma 20 Mey 2022. Ny fantoka tamin'ny fanamafisana ny asa sy ireo tetikasa iarana amin'ny fiarovana ny zava-mananaina sy ny fitantanana ireo fifatrarovana ny fifanankalozan-kevitra. Notsim-piana manokana tamin'izany ny mahazava-dehibe ny fampiroboroboana ny modely mpitantanana, izay mampifandanja ny fiarovana ny arena voajanahary sy ny fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina eny fotony. Malohana ireo tetikasa mikendry ny fiarovana ny zava-mananaina sy ny fampandrosoana mahatra eny fotony Allemagne. Asa manampy amin'ny fampienana ny tsindra teraky ny fitrandrana diso tafahoatra ny ala, sy ahafahan'ny fiarahamonina eny fotony misitraka tombontsoa avy amin'ny ezaka fiarovana ny arena voajanahary izay nataony. Fitrandrana renan-kibon'ny tany kosa indray, anomboka ny alakamisy izao amin'ny 7 maraina ny fandraisana ny fangatahana vaovao momba ny autorisation exclusive de réservation de périmètre, araka ny fandaminana avy amin'ny ministerany arenan-kibon'ny tany sy ny bureau ny kadasitra ny arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara na ny BCMM. Isaraka izany ny fampafantarana sy tantsoroka atao manerana ny bureau-paritra na isamparitra ny ministera ny arenan-kibon'ny tany sy ny BCMM manomboka amin'ny alatsinainy 20 Mey ho avy izao. Any RDC, olona misa 4 no matin'ny aretina Ebola, 720 kosa ny trangahita. Nilaza ny sampandrarahara pahasalamana eo anivo ny vondrona Afrikana androany, fa misy valana aretina Ebola ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo amin'izao fotoana. Olona misa 4 no efa maty tao amin'ny faritany Ituri, any amin'ny faritra atsinanan'ny RDC, ary 720 kosa ny trangahita. Malon'izany, nampiantso ireo tompona andraikitra ho RDC, Soudan du Sud, ary Uganda ny vondrona Afrikana mba hivory aingana hidinika izao zava-misy izao.
ndray mbava momba ny maresaka iraisam-pirenena manatena ny fanampiany Chine amin'ny fanokafana ny Détroit d'Ormuz ny filoha Amerikana na izany tsy mbola nilaza mazava ny anampy any États-Unis i Chine manoloana ny ady ao Moyen-Orient ankoatrizay navita fifanarahana ara-barotra matotra ny rotonta na ny alarobia lasa teo isan'izany ny fanafarany Chine boina miisa 200. Dia izay ihany koa no entintsika manakato indray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. So mandray ny andro azadimy mifandaharantsika ny ankitsiporo rehefa avy eo izay nanasana vahiny roa fantatra ao anatin'izay tontolo ny politika sy ny fanohan-kevitra momba ny raharaham-pirenena izay fandarana izay ndresahana ny politika ny toe-karena sy ny fifandraisany Madagasikara amin'ny any ivelany amin'izao fotoan'izao izay anasananao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.